na ihany koa hoe noho ny rendrarendra ny fiainan-jatovo sy ny atany ranangritra iny dia tsy asianareo mpianatra lanjany intsony naraka ny fiteny mahazatra hoe tsy vakiana aloha intsony ny fianarana arahana. Mila matsapitsika tsirairay avy fa samy manana anjara toerana lehibe avokoa amin'ny fatomombanana izany fanabeazana izany, na ny mpampianatra izany na ny ray aman-dreny ary indrindra ianareo mpianatra. Koa mankahery antsika rehetra amafisy ny ezaka salory fitiavana ny asa sy ny fianarana tao, fa ny asa atao amin'ny fo, ny fikirizanao ary ny fahavononanao dia tsy maintsy hivaly vokatsoa ahafahanao manatsara ny fiainanao rahampitso. Misy teto ny fitsaboana ny fimaimaim-poana sy fampianarana manadio ny ativava nataon'ny ekipa medikaly ny fiadidiana ny tetezamita. Maro ny fangatahan'ny CEG Nansana teto toa ny fampitaovana sy fanarenana ny sekoly, saingina mpangetaheta mafy azy ireo ny herinaratra satria tsy afa-miasa firy ireo solosaina, ary ny lehibe indrindra tamin'ireo dia ny fangatahany mba ho renim-pia azy ireo amin'ny fankalazana ny 5 taonan'ny sekoly Ramatoa Mialy Rajoelina. Farany mpianatra kilasy 7 teto amin'ny CEG Nansana Samuelette iray tamin'ireo lavo ny 7 febroary 2024 teny Antaninarenina. Izay ny mikasika ny fa sambo moa nisy fitsidina ataka izao tao amin'ny CEG Nansana. Maro ny taheta tao amin'izany CEG Nansana zany ny aino amin'izany no Ramatoa Mialy Rajoelina mpanorona izany fikambanana fity izany. Elisabeth Raliny zana ihany eo amin'ny sarina alainy ary manana espera ndawatra. Erim-pamokarana 303 no misy eto amin'ny CEG Nansana. Misy salle informatique eto, misy bibliothèque ary misy laboratoire ihany koa. Pirahalahy mianala amin'ny roapanabe 20 ny fram amin'ny asa sy ny ezaka ilain'ny sekoly. Koa nankasitraka ny fahatserovan-Ramatoa Mialy Rajoelina izy ireo tahaka ny fifalian'ny reto mpianatra ireto. Tsidika ny sekolinay. Manolotra zavatra? Ino? Brosy nify colgate dia fasy loka. Faly be zay satria zay vao nisy azy vao teto amin'ny sekolinay. Mpiara-mianatra aminay nisy mitsabo nify. Faly be zay. Mahafinaritra sady mateotio, mateidera, matesotra, mateakalazo. Nafaly olosy dia mahafinaritra dia nirarinay dia nitohizany sekoly. Faly mihitsy fonay io. Ny ankizy faly afaka nanala nify. Tena faly tanteraka tokoa satria mbola tsy misy zavatra sy ohatran'izao hatramin'ny fitondrana. Dia ny mba irarinay zany dia mba teza ao fitondrana izy dia mba amaly tiako ny mpianatra zany amin'izao fanentanana izao aezaka hatrany an-trano ny mpianatra dia ny ray aman-dreny koa mba hiakasitraka zany zay zavatra nataon'izao reny malazo izao. Makasitraka ny Ramatoa Mialy Rajoelina zany dia manatena ny mpiara-miasa koa zany ny eto amin'ny sekoly. Tsy diso anjara tamin'ny sakafom-pitiavana moa ireto ray aman-dreny ireto. Zay zany teny Nansana tamin'ity androany ity fa miresaka fampianarantsika ty teny Nansana raha ny fampianarana ambaratonga ambony indray miresana borosa amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny doktora miasa andro manalina ireo mikarakara izany raha ny eny Ankatso no resana tafiditra amin'ny fanatsarana toy ny fampianarana ambaratonga ambony eny Ankatso izany fanamboarana ny trano izany isy ny fanadidina teny tamin'ity androany ity varantsika rapitso ny antsiprian'izay fa mankalaza ny 10 taona ny fahaleovatentsika amin'izao taona 10 izao nanam-piniavana ny tsirofidy Sondre Maservelo sy Ambintso nijery ifotony ny tany amin'ny tanindrazany ny tompokila Philibert Tsiranana ray ny fahaleovatena moa nilazantsika eto Madagasikara azy filoham-pirenena malagasy voalohany nandeha tongotra andro amanalina izany namana mpiara-miasa ty tamin'ny televiziona malagasy ampahafantatra antsika bebe tokoa an'ity ray ny fahaleovatena ity voateraka Philibert Tsiranana nialy ny 20 oktobra 1700 dia efa nisy ny fambara niseho araka ny fanadidiny zany ny amin'ny toy ny fiainany raha amandriny iray mpijery andro no nahitan'izany araka ny fahafantarany maro azy dia avy ao anahitrano Antsohi Tsiranana fiavin'indray ny efa tany amin'ny fiavin'indreniny izy no teraka amin'izao fotoana natokany TVM ho fankalazana ny fotoana 10 taona ny fahaleovatena izao no hitondranay anareo mpijery ny tantarany Philibert Tsiranana nafoitena moa
ny mpiaramiasa araka ny voalaza teo aloha tonga dia ho arahantsika vetrany miaraka amin'ny fiditsoa Andriamaservelo sy ambintsoa Andriamaservelo. Zanaky ny tambany voatra ny filoha Philibert Tsiragna dia nitongotry ny 3 kilometatra miala avy eo Mandritsara no fiaviana miampita rano miaka tanety teto amin'ny tanàna atao hoe Marosely commune Ambarikorano district Mandritsara niteraka i Philibert Tsiragna ny 12 Oktobre 1700 andro Alatsinainy io ary tamin'ny 12 alina tsy nisy tobim-pahasalamagna tamin'izany fotoana zany ka ny mpanavagna no nampiteraka ny reniny. Kibobta zany ny fisadohany ny Tsiragna ndesy ny tao izy mandeha niteraka magnano sakiavesabesatra fitirahana dia mpanavana moa lo mahay raha izy koa no tsofotry ziny ho volagny voiavy aizy moa babanisy tozy karaza za mila re baban'izy koa tsy keo no agny agnahidrany fa za io olo mpivarotrao mandeha mandafo ampy agny Tsiragna dego agny ke zany mazy io tsekeno tsy raha falaigny anazy moa tseke iadany resy mandafo ampy agny Tsiragna dego agny fandafosany eo ke zany mahizy tegna zany ka madimana izy to ary joanare hoe le ke mivolagny izy reo no ateriky tsiraleo tsy raha halany babanisy to madimana mandeha mandafo ampy agny Tsiragna agny ke izy aby vagny manandy azy no ateriky tsirabe io idela bakeo pitrohatra izy teraka sasakali mitindely talato nasova hita amin'ny toerana nilatsagna ny tavony eto Marosely ity no nananganan'ny Philibert Tsiragna taty afara efa izy filohan'ny Repoblika ny Tsangam-Bato tany amin'ny taona 1790 izany mbola teto ny tanàna tamin'izany andro izany mialohany namindrana azy nanomboka teo tsy fantatra fa iray amin'ireo vato tazan'ity Tsangam-Bato ity ny tavony fisadao ny anaran'ny reniny Philibert Tsiragna mpivarotro ampy kosa no antondraharahany ireny matetika dia miankiny amin'ny zava-mitranga no anaovana ny agnaran-jaza taloha teraka toetatro izy koa fa teraky aiza babanisy to resy man'ny Tsiragna nga nanda fomba ny Tsiragna manjary aragny zabediky ny Tsiragna igny manjary ny Tsiragna igny agnaragny anazy biteby ny Tsiragna tamin'ny aliny nahaterahan'ny Tsiragna dia nisy fambarany tranga teto amin'ny tanànany Marosely sary-piteragna mantsy ny reniny raha teraka izy tamin'izy io teraka tsy riakalaky ny tabeby tatsimy saba hotrany davolagna igny hontezany izy mikory hotry tafondro voilà iny niboaka ary entilahy vadiny ampanavana io ampanarabintana endrabintana entilahy hobabe ino moa le ga io zaza zany aka ela raha be izy ndreo zany hozy aza tatsy ampianariny zany ho fo zany koa tomboke mahay raha hozy mahatonga olo marobe hozy mifehy olo magnodidiny akato ary mifehy fokon'olo jiaby ampianary izy mbola zaza ho teraka filazeny ampanazarana izy ary mpanaradraha amin'ny fotoana izao zary fangataham-pitaiagna sy tsodrano eto amin'ny toerana misy ny tavonin'ny Tsiragna ohatran'ny olo mpianatra agnafagnadinina ambony regny zany matetiky magnano kafaraiky magnano kafara labiera regny mbo ndraiky hitantegna tezare magnidigny izy magnanio ambany akio ndraiky tanteraka le raha sa manakory misy tanteraka satria le olo miarianitra amitegna amizeo izy misy managna baka raha ny firazagnan'ny Philibert Tsiragna dia zafindra mahay izy tsy nihety ray ary tsy nihety reny amin'ny
misy lesany mitoeniny fanatediny iny fa ivadika la fomba fa isika makasika ny toekarena faritra be azandrano na azandrano avy amin'ny ranomamy na ranomasina itolany aro tsy de mahazatra loatra hatramin'izay ny fiompiana amalina amin'iny faritra iny nefa dia misy moa zany ary miara-miasa amin'ny QMM ny fikambanana misana an'izany nanaty atiny toerana Christian Rakotaso.